Ilaina ve ny mikolokolo endrika amam-bika? Fanontaniana matetika mipetraka izy io, indrindra fa ho an'ny vehivavy. Saiky hita amin'ny toerana maro, indrindra fa ny ety andrenivohitra ankehitriny, ny firoboroboana sy fitombonisana ny toerana fikarakarana endrika amam-bika. Manomboka hatrany an-tampon-doha izany ka hatrany am-paladia. Salon de coiffure, salon de beauté, boutique de mode maro isan-karazany no hita etsy sy roa. Ny tanora matetika no tena betsaka mandeha amin'ireny toerana ireny, saingy tsy ambaka ihany koa ireo renim-pianakaviana. Toerana iray tsy zoviana amintsika intsony no hotsidihana an'io, dia tsy iza fa ny OKLG boutique, izay hita etsy Ankorondrano, eo amin'ny fitohizan-dalana mivoaka avy aty Ankady fotsiny. Saiky teto avokoa raha mbola resaka fikolokoloana endrika amam-bika. Manazava Ramatoa Alicia Rabemanatsoa, mpitantana ny OKLG. Nohon' izay fitiavako an'ilay izay dia miainana hevitra fanako hoe andeha hanitatra toerana anankiray fikolokoloana ny vatana sy fikolokoloana ny lamaody. Dia mientomboka tamin'izay no andeha hoe andeha hanao projet hanokatra société OKLG. Inona ve tokony hita zavatra hoe hita eto aminareo zany? Na zavatra hita eto aminay dia atomboka aloha ny amin'ny OKLG shop. OKLG shop dia mikarakara-nareo momba ny fiakanjo sy ny kiraro, dia momba ny akanjo kiraro. Fa ny tena ahafantaran'ny olona anay zany zao dia ny kiraro. Kiraro zany tena ahafantaran'ny olona anay. Izany hoe mahasamihafa ny kiraro anay konkoa zany amin'ny kiraro rehetra. Voalohany indrindra aloha ny kalitao. Dia ny marque, misy marque mihitsy izay zany amin'ny kiranonay misy hoe OKLG ilay izy. Tena ohatrany hoe tsisy marque OKLG ilay izy dia tsy midika hoe tsy vitanay fa anay ihany ilay izy fa misy lamina zany ilay izy. Fa mitovy foana ny kalitao an'iny sakateny aboakatonay. Dia avy eo ny OKLG beauty. Ny OKLG beauty indray momba ny maquillage, taovolo, dia ny fikarakarana ny tanana sy ny tongotra. Dia misy koa ny tissage, misy ny tissage dia misy ny coloration. Tena ahafantaran'ny olona anay zany amin'izao zany raha ohatra hoe OKLG beauty manokana dia ny coloration dia ny maquillage dia ny fikarakarana ny taovolo amin'ilay resaka tissage. Izay zany tena hitanareo aty aminay. Ireto zao ohatra ny kiraro vita ny OKLG. Raha ohatra ianao zany ka mandeha événement dia misy ny talon aiguille, dia ity ilay marque ny OKLG. Raha ohatra indray ianao ka tsy zatra loatra ny talon aiguille dia misy koa ny talon carré. Ohatr'izao zany ny kiraro izay fentina événement. Raha ohatra indray ianao ka tsy mitady kiraro fa mitady kapakapa dia misy ny espadrille ohatr'izao izy. Raha ohatra ianao ka tsy dia zatra loatra ny kiraro avo dia misy koa ny boty. Misy koa ny boty izay hitanao ato amin'ny OKLG. Dia misy koa ny kapa. Ohatran'izao izy raha ohatra ianao ka tsy zatra manao hoe kiraro avo sy ny ohatran'izany fa hoe mila laizy tsara, misy ny kapa, misy couleur samihafa, misy koa stove. Safidin'ny tsirairay ny fomba entina manatsara ny endrika amam-bikany. Samy manana ny anitra ho azy izany. Ilay izy zany dia matetika mantsy ny tsika manao hoe ny anahy tiako kokoa naturel, dia ny anahy tiako kokoa manao maquillage. Fa ny maquillage zany tsy hoe akoho hoe manova hoe lasa maneva tarehy dia lehibe lehitreta zany. Fa io arakaraka ny produit izay ampiasainao ihany io. Dia ilay tiako tenena misy kokoa ilay produit kokoa ilaina zany hoe produit mba amin'ilay qualité tsara. Satria misy ny tarehintsika sensible, dia ina mampiavaka ilay manao an'izy sy tsy manao an'ilay izy.
zany hoe tsy ratsy akory ny hoe manao maquillage fa mba hoe miova kely amin'ny andavanandro zany hoe manampy kely zavatra ohatry ny hoe mba surplus kely tsy hoe akory rehefa tsisy ianao dia hoe ratsy fa manatsara kely kokoa fotsiny an'ilay teint fikarakarana ihany koa ny maquillage tsy voatery koa maquillage atao hoe extravagante be na hoe mazava be fa misy koa izy n'ilay maquillage légère ohatra ianao ka tsy mahazatra manao maquillage fa mampiova mihitsy ny manao maquillage arakaraka ny olona satria misy olona na tsy manao maquillage ary izy dia efa manana azy foana hoe ohatra hoe important zany izy na tsy misy maquillage ary dia efa tsapany za manana zao zavatra tiako fa misy kosa nefany efa mahazatra azy le maquillage dia ohatra hoe mahatsapa izy hoe tsaratsara kokoa raha hoe maquiller na hoe mieritreritra zany izy hoe voaka kokoa sady mainteny tiako avoaka kokoa raha ohatra ka manao maquillage fa indray arakaraka ny tsirairay hoe mampatonga azy hoe mandeha ohatra hoe tanjaka vaovao azy le hoe maquiller sy ny tsy maquiller fa raha izay nazarana olona manao ahoana zao no tonga kolokolo vatana zany atao amina koa ny olona tonga atao aminay moa zany dia tena misy karazany maro fa ny tena manambaka ty betsaka indrindra ny angambany dia miasa vao ny vehivavy miasa vao sy ny mpianatra izay efa eny amin'ny université ny miasa vao zany hoe izy tiana mandray olona miresaka amin'ny olona sy ny sisa dia mahalemana azy zany le mikarakara sy ny sisa dia ireny tena mandalatsy aminay dia koa ny mpianatra ao amin'ny université satria efa miomana sady izy amin'le hoe hiditra ny asa professionnel sy ny sisa dia mikarakara tarehy sy ohatrany aminay izy eo amin'le lafiny hoe mianjaika andray raha misy hoe traitement spécial aveo amin'ireny olona reny asa andeha mariage andeha cérémonie raha hoan'ny olona indray zany ohatra hoe manana événement ohatra hoe mariage na communion sy ohatr'izany reny dia manana spécialiste manokana mihitsy zay moa mba fanaovana taovolo na chignon dia efa nianatra ny efatry ny ela donc zany mahatapavoaka zay modèle dia daviny tsirairay hoe ty atao voatritiany ana dia mahatapavoaka le somatsara mihitsy izahay dia efa maromaro ihany kokoa zany ny mariage zay efa navoakanay na kizanao communion dia afaka jerevana eo mampagine KLG beauty ohatra ny ahoana le modèle zay efa vitany zareo aketo aloha zany zao dia satisfait foana ny client mbola tsy tena hoe nale vitarena zay moa zay raha teo kokoa raha hoe mahavita zavatra anankiray tsy mijanona amin'iny hoe faly ny olona ray iny dia zay fa mezakatra ny atranatrany foana zany zay manatsara an'le asa zany hoe raha hoe tsara iny androany dia mezaka indrindra mitady zavatra vaovao mbola mitsara lavitra kokoa no dia efa natokeo aloha dia ohatr'izay atrany atrany dia zay fa hitako hoe tena mariska ny olona makaty amin'iny satria miatsara hatrany atrany le asa ndeha arahintsika kely ny fikarakarana ny tarehin'ity tovovavy izay sendrana iteto ity Andria Mihaja no anarany faly tokoa izy noho ny fiovana nentin'ny maquillage izay natao taminy za zany mbola tsy tato amin'io KLG dia mba namandra na hoe mba andeha loaty zany dia tena afapo zany tena afapo tanteraka amin'ny fotsy miangatra aloha matetika rehefa ohatra hoe misy taolivra sy ohatr'izany mba izy koa ohatra hoe plaisir dia mba maquillage izay hoe mba fafinarevako vatako zany le izy dia mba mandeha manao dia mafapo anany izay efa nijery ny endrika eo ianao zao tamin'izao anao vita zao dinona ny zavatra hitanao tena niova be mihitsy miditra teo zao tena na ny olona raha mangaga le olona tao mbaty atao tena afapo afapo raha ohatra ndraika miresaka volo maquillage dia authentique mihitsy zay satria zay zavatra rehetra zay mivoaka ivelany dia izany foana tonga dia hoentina eto amina roa entina ho an'ny mpanjifa fafody mpanjifa dia tena atahoran'ny olona moa zany tsy dia hoe ny volony
hoe maniva volo be produit sisisa dia tsisy atahorana fa manana karazana produit zay adapté amin'ny volon'olona tsirairay avy raha ohatra zany volonao ka hoe curly dia misy produit manokana natokana ho an'ny curly coloré volonao dia misy produit manokana koa natokana ho an'ny coloration raha ohatra ndraika resaka maquillage dia atahorantsika matetika dia hoe maquillage manivatany dia zay hoa dia tena tonyfoana ihany hoe ny produit anoka sia dia otaontsika daholo nakabetsany produit zay ampiasainay rehetrarehetra dia avao amin'ny Yoda Beauty zany hoe vidy any amin'ny shop à l'extérieur mihitsy zany zay mba hanefahafapohan'ny olona tsirairay dia misy ny produit rehetrarehetra zay ampiasainay dia adapté amin'ny tarehan'ny olona tsirairay avy zany hoe na ny fond de teint na ny base na rehetrarehetra dia arakaraka ny tarehan'ny tsirairay mihitsy ny ampiasainay dia misy atahorana mihitsy hoe maniva karesisisa ilay izy dia ny chignon moa zany dia le coiffure événementielle dia manana catalogue zay afaka hijerevanareo hoe ohatranao matetikety satinany amin'izay produit ampiasainay izy ity dia misy karazany maro samihafa afaka hoe adapté ho amin'ny taovolon'ny tsirairay fa ohatra ty anankiray ity zao na ohatra ka volonao zao misy coloration dia izy ity no anasanao loha misy shampoing masque miaraka aminy inona ny antony inona ny effet amin'izy ity izy ity zany dia mampitana le coloration eny amin'ny volonao zany hoe isaky ny mahazo mampiasa amin'izy ity ianao dia lasa ohatra ny hoe mamiratra ohatra ny voavita foana le coloration dia izy ity hoa mbola satrona fotsiny fa tsaratsara mandalo aty aminay dia misy konkoa ny HD ohatra ny hoe spray izy ity dia rehefa asiana aty ny volonao dia lasa mangirana tsy tsisy vakivaky sy ny sisa rehetra aloha tena vehivavy dia mila mikarakara tena dia izay mampianary mandeha amin'ny toerana ohatran'izay dia matsiaro tena à l'aise kokoa zany amin'ny zavatra rehetrarehetra izay hatrehako amin'ny journée iny dia matoky tena kokoa. Ina moa zany zao no nataonao tato androany? Nataoko tato zao androany dia nanao extension des cils dia mbola hanao ongla koa panao koa. Isany manome lanja ny endrika mambika ny vehivavy ihany koa ny fikolokoloana ny hoho. Ndege ho arahintsika kely ny manodidina izany. Don't forget over you, and never they have a remedy or a cure. Someone call it doctor or emergency crew. Come and carry feelings, say yo. Me I go don't forget over you, and never they have a remedy or a cure. Someone call it doctor or emergency crew. Come and carry feelings, say yo. It's wicked. Oh, your love is wicked. Oh, your love is wicked. Oh, your love is wicked. You're kissing. Come around, say your love is wicked. But the kisses when you give, don't you know it's wicked? Wait for your call, cause your love is wicked. Can't
can't sleep at all, cause your love is wicked. Pain in my heart, cause your love is wicked. But I love it when you get down, you know it's wicked. Boy, your love is wicked. Boy, your love is wicked. Boy, your love is wicked. Pela na bucha rua zo. Bucha rua par le izy. Bon, on va dire au KLG, tsara be ny fomba karakarahan-jareo anazy satria mbola sy laissé aloha rehefa tsy satisfait ianao a dia fafana iny a dia solony amin'izay mampa-satisfait anao tsara indray le izy dia trouve joli aussi hoe vita amin'ny tsara le izy. Maro ireo tovovavy na renim-pianakaviana asendranay nanambara ny heviny ny amin'ny mahakasika ny antony mahatonga azy ireo hikarakara ny endrika amam-bikany. Ny vehivavy zany tokony mikarakara vatana foana satria raha le ohabolana malagasy malaza be hoe raha vaka ny tokantrano vehivavy a dia mila présentable foana, tsy voatery hoe mividy zavatra lafo vidy fa ohatra hoe madio a dia sady ara-pahasalamana koa izay dia mba mikarakara volo tsy hoe isan'andro fa ohatra hoe rehefa mba misy mety manana satria koa fiainana tsy tena hoe samy manana ny falim-piainana dia mba miezaka hoe atao metimety foana zany samy manana fahasaina. Voalohany indrindra aloha ny tenantsika dia tempolin'Andriamanitra ka ny tempolin'Andriamanitra zany mila karakaraina. Ohatra ny any am-piangonana zao tempolin'Andriamanitra ny fiangonana asiana voninkazo diovina tsara, ohatr'izay koa le an'ny vehivavy teo asiana maquillage manao vernis dia izay no mahatonga antsika tokony kolokolo vatana manarakaraka an'izay dia tsika koa endriky ny tokantrano dia amin'izay mahendriky ny tokantrano izay tsika zany ny fitaratra voalohany tokantrano. Raha mety tsika tia velany dia manana endrika eo mety ny tokantrano, tsika zany ny fitaratra ho an'ny vaditsika sy ho an'ny zanakitsika. Fa raha tsika raha moa tsy mety, tsika vehivavy tsy mety dia ahoana ny fomba apety ny fandehanana eo an-tokantrano sy ny rehetrarehetra. Raha ho anahy manokana aloha dia voalohany indrindra le mikarakara endrika amam-bika dia ho ataoko le izy ho an'ny tenako manokana. Ozy ny teny frantsay izay hoe pour me plaire à moi-même dia ao koa ny fijerin'ny olona hoe manana place ianao eo amin'ny fiarahamonina dia izay ny antony hoe anaovanao toetra na paozy mety aminao indrindra fa hoe tovavy ny tena dia mila mikarakara vatana. Ho anahy indray ny antony hikarakarako vatana dia satria voalohany indrindra aloha ao an-tokantrano dia ny vehivavy no endriky ny tokantrano dia raha ianao zany hoe ratsiratsy ao an-tokantrano na hoe tsy mahavoatena dia iny no efa hitsaran'ny olona anao na ao an-trano na ny ivelany dia le izy koa ohatra ny hoe efa lasa fafinaretana ho anahy le izy dia raha vao ohatra hoe tsy manao an'le izy dia ohatra ny hoe olona za ihany mieritreritra ny tenako hoe tsy mahavoatena ve za fa maninona tsy mahavoatena nefa za mba manana fotoana ihany dia ho anahy zany le izy hoe fafinaretana ho an'ny tenako irery ihany. Tena manova zavatra satria ny endrikao zany ny prestance anao zany azafady amin'ny teny vahiny tena hoe compte bebe kokoa le izy. Mazava hoe efa vonona hiatrika ny journée efa vonona tsara hoe hiatrika ny journée tena hoe prête tsara confiant tsara. Tsy alaise alohany voalohany indrindra satria hojerevan'ny olona dia ny za hojerevan'ny olona iny ny olona tsy maintsy hiteny tsy mety iny izay zany ny vehivavy efa toetra naturel aty anatin'ny vehivavy mahita ny vehivavy zany mahita ny détail fa tsy mahita tsy migénéraliser zany détail tsy migénéraliser ny vehivavy fa midétailler hoe misy mihoatra ny lokomena na misy tsy mety ny maquillage dia tena tsy à l'aise aloha tena tsy à l'aise raha ohatra misy zavatra tsy mety. Raha ho anahy manokana zao raha mivoaka eny an-dalana eny karaha ohatra ka hoe le volo na ny fiakanjo tsy mety amin'ny fieritreretrana azy dia mety manelingila ho an'ny tenako manokana le izy sady na ho an'ny na ohatra na hoe mety ary le izy amin'ny fijerin'ny olon-kafa dia ho anahy le izy ohatra ny hoe tsy mety dia ohatra ny lasa mandeha lasa tsy normal na fandehanao eny an-dalana ohatra hoe lasa ny amin'iny foana ny sanao hoe misy manontany olona foana mety ve
tsy maninona nefa ny le izy tena hoe tsy mety zany tokony hoe voamiainga ao an-trano ianao a dia mipetrapetraka daholo hoe tiany anaovana mety amina ty manendrika anaty fa tsy hoe zavatra tsy mety aminao koa nefa no anaovanao fa tokony hoe mila zavatra mampahalaza anao tsara ny anaovanao mandritry ny tontolo andro dia mety daholo izay rehetra ataonao araka izany ary dia tena ilaina ho an'ny vehivavy ny mikolokolo endrika amam-bika izay no mahavehivavy anay hoy ny ankamaroan'izy ireo zavatra tokony ny andeha normal amin'ny vehivavy zany mikarakara vatana zany tsy vehivavy zany ianao fa mbo tsy mahavita mikarakara vatanao dia iny koa hitarafana anao hoe oloatran'izy ianao fomba fikarakaranao vatanao fomba fikanjonao ny fomba gestanao habituel zany raha ho ana manokana aloha zany a indrindra vehivavy ny tena tsara trano ny mikarakara vatana mikolokolo ny vatana vehivavy ny ravaka ny tokantrano sy avitra teo vehivavy ny ravaka n'izao tontolo izao a ianao mametraka ny tenanao farahamonina hoe vehivavy mihaja vehivavy mahakolokolo vatana dia mampirisika antsika vehivavy rehetra zany a mba hikolokolo sy anatsara trano kokoa hoe vehivavy ianao dia mametraka ny tenanao vehivavy mavita tena dia anampiko kely an'izay an'lusy azy fotsiny a dia militsika manana ny personnalité atsika zay any tokony ananantsika fa tsy hoe itiany lamody a dia nefa tsy mety aminao kory le izy a dia mbola ho anaovanao ihany fa mila manana ny personnalité anao ianao hoe itiany manendrika anah koa na hoe itiany efa mahazatra anah tsy mety amiko a dia mampahalaza anah amin'izay rehetrarehetra atao a hoe andeha birao a dia tia mety amiko dia hoe ny an-tsena tia mety dia tokony manaraka an'izay zany le izy a fa tsy hoe tiany lamody nefa tsy mety zary be kibo be nefa ny anao taioty ohatra tsy mety zany le izy manao ravaka tsy manendrika ny tena sika le voatenteo tempolin'andriamanitra ny vatantsika voalohany indrindra faharoantsika ravaka ny tokantrano dia mila manao metimety fona mila manao jejejo satria tsika ny tena iankina ny tokantranontsika aza mieritreritra n'izay eritreretin'ny olona izay manodidina fa rehefa tianao le izy a dia ataony a dia andramo fa tsy andrefa tara loatra izay vao hoe ay takizay ihany a nanao an'le izy fa kay a tiako le izy a fa rehefa zavatra tianao a mety aminao a dia ataovy a fa aza mijery n'izay tenen'ny olona sy izay ambadika anao a fa tsy rehefa mahafapo anao io mety aminao io hoe hitanao hoe tsara dia izay ny zavatra Wrong to think you change, yeah. I wish you could stay with me.